inty lay ray tsy mahefa akory zay tokony ho natao nefa milany tombo fo anafatra ny ray rehetra hiteny amin'isa-piangonana mba meloman'Andriamanitra zany ankonana tsakizany. Ny andininy fahatelo amby roapolo amin'no volana faraka amby telopolo iangy no iangatsika mba isandrahaka amin'ireo perikopa nysoditsika fa tsy an'efijekemin'ireo mba ahafatsika mianatra izany izy hoe ny lay dia hajaina eo ambavahady raha miara-mipetraka amin'ny olona izy. Fa mety soa ny mametraka tsara ny vehivavy aloha amin'izany hisy ny ray zady ho volana faharoambin'ny folo andininy faefatra mba anentanako ny vehivavy rehetra hamaky azy ho volana faharoambin'ny folo ka ny andininy fahaefatra mahakasika ny vehivavy mihitsy fa maro ahafany hafa zay tsy vehivavy rehetra mandray izany hafatra izany. Vakiny vehivavy amin'ny anaran'ny tompo. Vehivavy tsara ny sady voninahitsy ny lahy fa ny vehivavy manao zay mahamenatra kosa dia tahaka ny loha ao anatin'ny taorana fantatrao fa cancer de l'os zany tantaraina zany. Ny vehivavy manao zay mahamenatra dia cancer ho an'ny ankohonana. Ho mamiatana zany fa ny lahy dia ajaina eo am-bavahady raha miara-mipetraka amin'ny olona izy. Ndre zany fiteny fanajany vehivavy ravaky ny tokantrano fanaka-maleny dia kenakenaina loharano mipoirana andriam-bavy lanitra. Mba inona ny toerany iray, inona ny fiantsoana ny lehilahy ny fiarahamonina malagasy. Zahay namorona tany ampiarahana tany hoe andrian-dany tany. Ary matondro bolana hitenenan'Andriamanitra tahaka izany, ny lahy dia ajaina eo am-bavahady raha miara-mipetraka amin'ny olona izy, hita sy iainan'ny olona any amin'isa tokantrano any amin'isa tanàna any, fa raha tsy manapatra fahefana ny lahy dia tsy mahazo aja. Enga tsy hifanena, enga tsy ray trano, enga tsy ho vadin'ireny vehivavy toy ny akovavy manahiran'ireny. Ka raha ho tonga eny am-bavahady araka amin'ny olona rehetra izy dia tsy asiany olona hasina lehilahy
satria mivadiny maneno ao an-trano lasa ny daolo anazy zay tandrifony zay haja tsy maintsy anananao an-trano fa idada tsisy tokotany hananatranjanaka ve ineny no maneno ao an-trano fa idada tsy mahateny intsony efa tsy fidiny amin'ny fiarahamonina ny hoe rehefa misy fitenenana any ampabe mason'olona any ka misy lehilahy da mba le lehilahy nao saina miteny efa tsy fidiny amin'ny fiarahamonina ny manaiky an'ireny fa efa misy vehivavy izy no mitenina eo aza ny vadiny manontany tena ny olona zay hitenenana am'izany fotoana zany hoe fa lehilahy momanga nga io ary matora vehivavy say mandray fitenenana tahaka izany dia fa zany ny toerany hatrany an-trano tsy manatoerana ao an-trano ao a ny ray zany no ninay na iza nanakiana na iza nanohitra hoe entinay makao am-piangonana zany fetiny ray zany ampianaranay ny kristianina mba natany io rain'io sitrany aty am-piangonana izy mahazo fianarana mahazo fampianarana raha tsy hoe mahazo baika avy amin'ny tombo hatsay atsao ny rainao voavingavinga loatra ny lehilahy ao am-piarahamoninao tsinotsinoavy ny olona ny lehilahy hanika rehefa mba hitady ho ajaina izy mbao sy tomboko mankany amin'ny miaramila fa any no tena hita be zany raharaha zany tsy maintsy makagrady aloha ary raha eto Madagasikara farafakely manana 30 millions ianao vao miakatra bokotra ray raha bokotra no mitady aviny fa vidiny vidira lehilahy iny mba ahafahany maneo ny fahefany idiran-dozany ankonany rehefa aveo tonga ny an-trano izy avy mividy an'le lafo be azo mitarihiny satria izy tsy voaja ao an-trano dia manambatra fahefany izy dia hatrany ampiasany atonga ao an-trano raha général de brigade izy any général de brigade izy eo an-trano ao manambatra satria tsy manana tsy mahazo zany hiaja zany izy avy amin'ny vady aman-janany zatra manakina ray loatra ny fiarahamonitsika zatra ny tsara ray loatra ny zanatsika satria mireniny manome saina ny zanany mirainareo tsisy ilana azy dia tandrisainy edolony tsy fahafahapony rehetra amin'ny vadiny dia mahazo vahana mety izy tonga dada avy any zay hoe nde analakirariny dada efa vizany iny za mety tsy hipoitra zany tsy mbola nisy fiasana ka matsangano ny tanany hoe iny dada vizaka avy any am-piasana dia niazakaza dada ao isoroko ny kiraronao fa vizany ianao zany mahatonga ny lehilahy tonga ao an-tranonao efa vizana avy any iny miotrika namaly tady kiraro izy dia tapaka lalan-draha tsisy vehivavy tapaka lalan-draha zany ao an-trano hoe nanala kiraro
manaova statistique nareo any amin'ny hôpitaly hoe misy vehivavy tonga taty amin'ny hôpitaly namany tady kiraro tapakalalan-drano fa presque 95-99% lehilahy ireny satria tsy misy zanaka manka mofavady iodika analan'iny kiraron'iny ngany mba ataonao hoe tsy plikeliny zany ale aja zany tsy filazaina zany mety tsy voatery anala-kirarony dady ianao raha zany no heverinao fa manambany be loatra anao ao atokantrano ajao dada fa mizakany mavesatry ho any am'izay alehany rehetrany iangonany rehetra rehetra any am'izay asa mandraraha ataony any io indrindra mora sanatry avina ihany satria sanatry ka manana patron ratsy fanahy izy mba kitsika tamin'ny taratasin'ny apôstôly Paoly ho an'ny Efesiana toko fahenina toy zany ianareo mpanontro atsaharo ny fampiororoana amin'ny mpanontro anareo mahatonga an'ireny patron reny mampiororo zany vokatry zavatra mitranga ny tokantranony any tsy mahazo haja avy any an-tranony any izy dia mpiasa ambany fiahiana io no zakany mavesatra manao transfert ho psychologue hoiny reny mpianakaviana sy ny zanaka eto ampiainona eto hoe mba tsy zany kosa ny anay ry dada fa aza dia asina mafy loatra zahay aleo tenenina mafy na dia fa endry azy fa ny endry hiaendry an-trano fa ny adala hiadala an-trano dia le sika hiverinao am'le matio am'izay mba hampianariko ny zanako rehetra toko fa 5-10 indiny faefatra ka hatramy fa enina ary mba tiako ery mazava kokoa ny baiboly voahitsy tamin'io andinin'io hoe fa Andriamanitra efa niteny hoe manajany rainao sy ny reninao ary kio izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia ho vonoina ho faty tokoa fa hoy kosa ianareo i Jesosy tamin'ireo fariseo sy mpanoran-dalàna nanatona azy fa hoy kosa ianareo nazovy no milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe efa nateriko fanatitra ho an'Andriamanitra zay fanampiana rehetra tokony ho anao avy amiko dia tsy mila manaja ny rainy na ny reniny intsony izy tika teny mba mazavazava kokoa rehefa tena mpianarina ny ankizy zany hoe mamaly babena ny ray aman-dreniny dia io no fietsika ataony na dia tsy hoe ateriny ho an'Andriamanitra akory azy hanaovany sitrapony any fa tsy avy dia hoe ankasitraka ny ray aman-dreniny izy noho izay mba fanabiazana sy fitaizana sy fisasarana efa nataon'ireo ray aman-drenireo neny mety mbola azo ihany satria mba misy teny ihany zany hoe mitondra folovolana misotro ny rano tsy tiana sy ny sisa zay hitaizan'ny ankonana an'ireny zanan'ireo dia mety mbola isy fitodiana kely amin'eny ihany avy amin'ny zanaka ao an'ny dada tsy misy efa nateriko fanatitra ho an'Andriamanitra zay tokony fanampiana ho tokony fanajako tokony ho valibabena omeko anao dada ka tsy misy ho anao tsony dia tsy amiko
mangidioditra ao tokantrano eo dada. Zany a natongany tsy nasehoka anareo ny sentimpo ho an'ny fianakaviana dia lasa nivoaka nakarehatra andro sainana taraina tamin'ny tompo ho an'isam-piangonana. Tompo vangio isam-piangonana dia ento fanahy masino ilay fanahy manaja nananan'i Jesosy andray aman-dreny iny. Vaikinareo any amin'ny Luka toko faharoa ny fahiraiky amby 50 any hoe ary Jesosy zaza Jesosy nano ny rainy sy ny reniny hoy ny voasoratra. Aoko tsy izay ilaza amin'ny dada arkizy satria dada mety tsy manana ny diplômanao akory. Raha hiteny aminao dada dia maivakely aminao ny teny. Izy tsy mitondra volovolana, izy tsy miankinindry, tsy miankinindry irery, izy tsy misotro rano tsy tiana, izy tsy ilay leolazay ny Ntaolo malagasy hoe loharano mipoirana. Dia sahamaly ianao zanaka hoe mangeny ianao dada fa na dia diplômanao aza tsy ampy izay ananako akory. Na tsy teny zany azy ianao any-amponao any akatsainao aby tafahongotra mihitsy ny fankatoavanao ny rainao ao atokantranao ka na mikelina toina azy io tsy mahazo fankatoavana intsony. Ara-pirenena kaikikaiky vaintsisa raha tetsika fa tsy anana lahady akoatry tesika kaiky ny vaintsisa juin e zany izy hoe firenena inafotry teny hoe zany mahatonga ny firenetsika ny tanindrazatsika manipulable ohatran'io. Na lehilahy zany mitondra ao manipulable satria taizany reny manana fotom-panabiazany reny malemy lamosiny dia zay manambola kely rehetra vidianana azy zao a dia mavidy azy amin'ny andraikitra misy azy io. Fa janony hatreo zay sao voatily voatanisy epidory zay malemy lobony lamosina rehetra any hoe hazon-damosina zany antsaiko zany tsy manana hazon-damosina ijorony akory satria tsy nahazo lay tefy naharian'Andriamanitra ny lehilahy ao amin'ny ankonany ao anefy ny zanany ametraka toetra tsy azo ampitambolombolenina am'izay raona am'izay tambitamby am'izay mena miraviravy apetraky ny le tsy azonao am'zany zay lehilahy nazo fanabiazany dada toatrany tao indrisy fa dia raviravizan'ny olona mena miraviravy kely fa tsy dia ngoza be dia hita izao tontolo zao akory ny lehilahy malagasy miaingy atrany amin'ny état-major militaire de Madagasikara makanesa frantsay mipetraka miara-miny aninao eo aro iaho tamin'reto manatoerana amin'ny firenena ankehitriny reto hoe tandrotandremakely nareo fa nosoloina vehivavy ny ambasaderany firenena lehibe anankiray to Madagasikara rehefa tsy azo vola ianao deuxième V dia alainy amin'iny tsy samy tenina rehefa marina izy
rehefa tsy azo nitambazana amin'ny vola ianao dia andefasany vehivavy ivarotena aminao azo ianao. Lehilahy biajaina eo bavady raha miarany petraka amin'ireo olona izy tamin'ny zanak'Israely, tamin'ny andron'ny Israely, zany any am-bavahady zany fitsarana no any ny olona no mipetraka dia rehefa makany reo fitsarana madinidinika rehetra ho tsaraindreo olona reo ny fitsarana lehibe rehefa makiny matitoko fadimy nareo dia hoe zay manao amin'ny rahalahy hoe foka ela dia ho tsaraina any amin'ny sinedio any ny fitsarana lehibe fa madinidinika rehetra ao am-piarahamoninao dia any am-bavahady dia raha mahatonga any raha lehilahy amin'ilay aza azony avy any tokantranony mitafy tsara avy any tokantranony miaja tsara avy any tokantranony dia iny izy fatsainy olona tonga ny bavahady raha nasanatriavany vava sarimbo boridambo izy avy any an-tranony any tonga hoe bavahady izy anao naja azy eo nahoana iny no sarimbo boridambo tsy misy nikarakara azy tany an-trano tany raha tsy hoe mpanjaitra izy dia izy any manjaitra ny akanjo mikofokofoka reo izy satria ndia monjy ilay fitsarana any am-bavahady dia miarotoy anjaitra akanjo mba hoentina any am-bavahady sitrany mba hohitan'ny olona fa tsy misy mahita any amin'ny posinao any any fahitananao maso eo zay no anajanona tsy anajany anao. Fenikely ho an'ny lehilahy fa janona azo tianao ho ajainy mivady aman-janakao manajatena azy soit respectable ary teny fokely tahaka zany hoe miakanjo anao dada mety misy tokoa hoe ianao no mifidy zay couleur alohan'ny akanjonao an'le ivoaka misy lanonana ho any am-bavahady zany amin'ny zanak'Israely zany lanonana mandrakarivo zany mety ianao no mifidy hoe ty akanjo ty no anaova eo izy mety izy hoe ty nanaovandany fa ty fa nomaninay amin'ny karakara inay iny anaova fitafy zany na dia voalaza ny frantsay aza hoe labi ne fait pas le moine dia mafatary fa miakanjonao hitan'ny olona no manaiky tonga azy anaiky sanajanao nananarako amin'izany mpitandrina rahalahy anankiray zay zandriko zany rahalahiko zany fa izany hamonjy lanonana lehibe dia iny izy avy any malabary nanaovana milozonao kely maiva kely tsy fantatry iny asana azo sasana sy azo atao iny mba anamboamboarana azy iny nanaovana ivy any marina fa fitafitsika faizany ny malabary fitafy nitaolo malagasy faizany ka raha hoe manaja ny mamalagasy ianao dia malabary no anaovanao mba tsy any ampilanonana kosa zany no ataonao fa tsy ho ajain'ny olona ianao tenao indray ny lasa tafitoina rehefa avy eo tsy mahazo le aja tokony tamify ianao ny hafa vo hitany dia ajainy dia apetrany rio amin'ny toerana ianao hitany amin'ny malabary kelinao tsisy anajanao kory dia ianao nomenatr'olona sady tafikena anaty tsisy nanajanao fitafiana fotsiny zany se vo raisitsika ilay fiteniny frantsay hoe labi ne fait pas le moine
rehefa mba manaja tena aloha ianao apparemment amin'ny akanjo dia manaja tena koa amin'ny fitenanao. Misy lehilahy zatra amin'ny telo ratsy tsy fanaja akory rehefa miresaka aminy. Ny fomba fiaina sy ao anaty fiainan'ny jiolahy tsy manaja tena. Mainka moa fa ny fitonga amin'ny tena dia kiaka amin'ny olona indretrarehetra. Raha tianao hahazo aza amin'ny vady aman-janaka ho ianao dada, manaja tena. Aoka ho mendrika zany aja zany ianao. Hoy aho mivazivazy aza misaritaka ianao ry dada. Tena tetoky saritaka volo. Marina fa mety lamody no hoe atao afro dia hoe manlamody zany. Fa zany tsy mba manaja, tsy mba manaiky fa miaja ho any amin'ny lanonana miaja dia manao afro américain nao asaritaka volo io. Tadiavana azy menaka sina mampatoga azy afana manasaritaka azy mihitsy azy. Zany tsy mba manaiky an'izany. Saorana n'Andriamanitra, saoran'andreo coiffeuse coiffeuse efa hainy manatsotrana ny volongita azy. Ka tsy hitanao tsony zay iza mingita volo ito ditanany ity. Eo mba voatsotra ataony re, eo mba azo atao ve zany dia anao hoe asaritaka ny volonao a. Tsy hoe ratsy akory mingita volo. Fa eo mba hilamina, halamina io, azo alamina. Dia miakanjo anao zany dia zany tsy misaritaka zany, tonga hatrany kiraronao tsy misaritaka ianao. Teny tsotra mazava tsy azo, tsy mila interprétation kory zany. Lazaiko aminao zany, ao sika mianakavy no miara-miaina, ao sika mianakavy no miara-mianatra. Mankatoa le tenin'ny tompo hoe manajany rainao sy ny reninao. Dia ny apôstôly Paul niteny tany Kolosiana no atao famitinana n'izany teny zany hoe ianareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo. Fandao izy mamono fo. Mino fa mazava amin'ny lehilahy rehetra zany hoe aza mampahasosotra ny zanakareo. Contre-phrase n'izany dia atao zay maharavoravo am-panahy ny zanakareo. Ny ravoravo am-panahy tsy le hoe gâté pourri ny zanakareo noho ny ataonao, satria ny ray matetika manao zany. Neny efa matsitsitsy am'izay hoe iny vola kely mena goûté 2005 dia efa ampy tada manome 25 000. Dia za zay efa zatra nomena 2005 omeny dada fois 10 dia lasa gâté pourri. Sototoka nefa raha mizanakao io. Misy zavatra mila takarina zany amin'ny fahendrena momeny tompo antsika hoe andehanana amin'ny fahendrena ny finoana amin'ny maraiky anakaviana endry. Takaro le solotra masina vaditsika ireo ivereno zany toroteny zany raha ilainao fa tafajanona anatin'ny YouTube zany ho anao a mandeha mivantana any atokantrano ao zay ho an'izay fotoka taty an-trano taty am-piangonana dia azonao alaina mba hahafanao miara-mianatra ao an-trano hoe lehilahy dia ajaina eo am-bavahady raha miara-mipetraka amin'ny olo izy ho voninahitra Andriamanitra. Ity vavaka ho ataontsika ity vavaka tsy mitapatapaka, vavaka ho an'ny dada ary vavaka ho an'ny firenentsika fa mila n'izany ny tanindrazantsika. Amen.